tamin'ny folora maraina ny zoma 12 martsa 2024 no natomboka ny fisariana ny numéro misa enina ho ao anatin'ny bulletin tokana ho an'ireo kandida ilatsako fidiana ho solombavambahoaka ao anatin'ny distrika ny Marovay voalohany izay natrenin'ireto kandida ireto na ny solotenan'izy ireo teo amason'ireo mpanara-maso na ny observateur sy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny bureau maleo tena misana ny fifidianana ao Marovay. Ka nilarana voalohany tamin'izany dia Irakotondratsy mazara fanomezana Jean Aimé izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Jean Aimé de Bemarivo. Nilatsaka amin'ny anarany tena manokana izy na ny indépendant. Larana faharoa Radjason Bruno izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Brunly izay nilatsaka ho indépendant ihany koa. Rakotondrazaka Samuel no larana fahatelo izay indépendant ihany koa. Rakotondravao Georges kosa no larana fahaefatra izay nilatsaka fidiana amin'ny anarany isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Ary larana fahadimy ahitana ny Ravononjatovo Saoby izay nilatsaka avy amin'ny Antokotim, ary ny larana fahaenina kosa Ijao Tombo avy amin'ny setra tsy miankina na indépendant. Fandeha ny fisariana izay natao androany misaotra zaro tao amin'ny évêque fa dia amin'ny fomba mangarahara nanaovana azy tao satria nalahatra araka ny nametrahana ny dossier zany ny fomba nanaovana ny fisariana. Talohan'ny fisariana moa dia notsokotsanina tsara mihitsy ny vata mangarahara, ary izay nametraka dossier voalohany no misarika voalohany, nametraka dossier faharoa no misarika faharoa hatrany hatrany. Amin'ny ankapobeny zany misaotra n'Andriamanitra tsika fa vita soamantsara ny fisariana iny. Manaraka an'izay nangarahara satria presque teo daholo zany ny candidat. Ngamba ataoko hoe anakiroa ihany ny candidat tsy teo fa na tonga mandataire. Tonga teto mivadataire natrika an'izany fitsapana numéro zany dia soran'Andriamanitra moa fa zany numéro voalohany voalolarana ka soran'Andriamanitra zay. Toerana iray ihany no izany no hoan'ny kandida ho solombavambahoaka ao anatin'ny distrika ny Marovay voalohany ka manomboka amin'ny fahaenina ny volana May ka hatramin'ny 20 ny volana May izao ireo kandida ilatsako fidiana no manao ny fampielezan-kevitra ho fandresendahatra ny olom-pirenena an-datsabato ho azy amin'ny 17 ny volana May izao, fotoana izay anatanterana ny fifidianana ho solombavambahoaka. Zazalaroa 12 taona indray no nately ny ranomasina ny village touristique teto Mahajanga ny Asabotsy 13 marsa teo. Telo miralahy ireo ankizy nolomano tao anatin'ny ranomasina tokony tamin'ny rora sasany teo. Nijoboka tsy hita izy telo lahy ary saingy avitra ny roa ary ny iray kosa izay 12 taona io no tsy hita popoka hatramin'izao. Izy io tamin'ny roa teo zavatra nahazo anazy satria misy namany zany faka aminazy hany mipetraka mahavoky avaratra any. Da avy eo zany izy nangala dia izy nandeha ny seka ety. Da avy ety amin'izay zany izy ny seka io fa misy telo reo hono fa avitra ny roa sanany androva. Da ny zanakay zany tena dobo ao taon'ny mpamma io. Samy magnariny 12 taona io. Lahy misy ko. Lahy lambanazy io lambanazy ny mamany. Namany taon'ny Loris zany natra anazy io. Da olona angarona amin'izay yahay ataon'isia zany misy namany nagnavitra anazy teto nangarona anay tagny hoe ataon'ny Sam ozy tena dobo fa i Sam magnanarany ankizy dobo. Zazakelikely ambana akonany retiny izy ireo mitovy. Niezaka nanao ny fikaroana ny mpamonjy vona avy ao anivon'ny commune saingy tsy mbola hita natsingevan-dranomasina ny vata mangatsiaka ny tovolahy kely io. Ny zavatra nitranga teto misy araka filazandreo teo misy olo anankitelo dobo teto dia roa efa lasany androva le izy fa ray zany mbola ao anaty rano izy zao zany mbola tadiavinao zany. Izy io efa misy police municipale zay apetraka misy le maire aty amin'ny ty sisin-dranomasina aty manakina olona miseka aty. Fa le olona misy zany matetika mafilo le surtout le zaza zany. Sakanana mba tsy varina ty rano ty nefa misy reo mandeha any le police municipale dia reo ato miseka ato. Herinandro izay no nafaty ankizy ny ranomasina village touristique teto Mahajanga. Ity ihany koa nisy tranga faharoa izay nafatezana zaza 12 taona nately ny ranomasina.
na iza ianao na aiza ianao mila rano. Io no loha hevitra noraisina tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny rano ny tontolo andro ny 2020 ny volana martsa. Ho antsika tato anatin'ny faritry Boeny dia tany amin'ny commune ambanivohitry ny Tsararano distrika ny Marovay faharoa no nanatanterana ny ivo ny fankalazana. Satria nametraka fotodrafitrasa rano ho an'ny rano fisotro madio zany ny ministera izay iarahana amin'ny fiarahamonina UNICEF dia ny forage anakenina zany no napetraka aty amin'ny commune rurale ny Tsararano. Ny anankiray amin'izany ny eto amin'ny EPP Tsararano ka teto zany no ny safidinay nanatanterahana zany. Notokanana nandritra ity fotoana ity ihany koa ny pompondrano fisotro madio izay fotodrafitrasa avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny afatra avy amin'ny ministera ny rano ho anareo izay nahazo avy amin'ny fotodrafitrasa famatsiana rano fisotro madio dia mba hikojakoja amin'ireny fotodrafitrasa reny sy hiavana ireny zany mba haharitra mba hahazahoantsika izay rano fisotro madio izay. Ary ny afatra faharoa koa zany tsy afaka misaraka zany ny fidiovana sy ny fanadiovana tsy afaka misaraka amin'ny rano. Ka ny angavianay koa zany ny zavatra any an-tananay anitsika any amin'ny commune rurale tsirairay avy eny mba hiala amin'ny fangerena Kalamanjana ary mba hanamboatra ny kabone mba hangery ao anaty kabone fa tsy hanaparitaka ny tay eny Kalamanjana. Ity pompondrano ity no izany no pompe fisotro madio fahaenina ao anatin'ny commune ambanivohitry ny Tsararano izay natao ho an'ny vahoaka ka anjaran'izy ireo no mikajy izany. Dia nisy le trangany seho tato toerana atao hoe Matsitso fokotany commune ny Andanofasika. Zay ny natratrara ny mpampandritany omby 520 tamin'io faritsy ny tanàna io ary misy ireo malaso 30 zay voasambotra tamin'io toeran'io ny anakenina temireo moa dia nandositra ny tany filaminana zany izy ireo rehefa nandositra ireo malaso ireo zay hitanareo eo ny sary mikasika an'izany dia lavo ireo malaso ireo no zay fandosirana zay. Nisy zany ny fandraisana andraikitra nataon'ny gendarmerie pirenena tamin'ny toerana iny.